Fa naseho tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny espace Mongote Andrefanambojanahary kosa ny vovonana Sahabe ahitana fikambanana maromaro avy any amin'ny faritra Iva eo ihany koa ireo mpianatra mandrafitra ity vovonana iray ity. Nanambara moa izy ireo fa vonona ifanometanana ny fanjakana ao anatin'ny fanarenana ny firenena ny tanjony izany vovonana izany. Sahabe vovonana ivondronan'ireo fikambanana avy amin'ny faritra Iva sy ireo avy amin'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ity vovonana no naseho tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny Mongote Andrefanambojanahary ity. Fifanomezan-tanana eo amin'ny tompona andraikim-panjakana sy ny vahoaka no nanamarika ny fanambarana ny sesy tao amin'ity lanonana ity. Nanamafy ireo mpikambana ao amin'ny Sahabe fa vonona izy ireo hanome tanana amin'ny fitondram-panjakana ary manohana ihany koa ny fifampihavanam-pirenena. Raha ny fanazavana nentin'ny mpiahy ity vovonana ity Andriamatoa Antel Maraparany dia manana didy hijery azy ireo ny tenany eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy figatsiana ny tontolo iainana. Ny tanjona akendreny zareo koa tena hitako hoe naresy lahatra satria araka ny voalazana zareo dia hoe izahay dia efa leo amin'le hoe rehefa misy ny zavatra tianao atao eto Madagasikara dia izahay amin'ny faritra Iva sy ny mpianatra université foana no lasa sorony ka noho izany dia andray antanana ny hoavinay izahay dia anangana n'ity plateforme ity izahay hiara hiasa amin'ny fanjakana izahay anaovana tetikasa izay tetikasa rehetra atao amin'ny fanjakana ety amin'ny faritra Iva dia vonona izahay ny hiara isalama amin'ny fanjakana hanao an'izany ka amin'ny mahatompona andraikitry ny tontolo iainana ny tenako satria raha antsika mahalala fa eny amin'ny faritra Iva sy eny amin'ny anjerimanontolo misy ny antsoina hoe précarité sociale amin'izao fotoana izao. Eny misy ny azokalazaina hoe ny tontolo iainana tsy fitandrovana amin'ny tontolo iainana indrindra dia anisan'ny andraikitrako zany izay manao miahy an'zareo zay raha vonona izy hoe hiaraka isala amin'ny fanjakana. Marihana fa mangetahita fampandrosoana ny mponina avy amin'ny faritra Iva manerana ny nosy ahitana soritra ny fantrana meo papana. Andrasan'izany ny fijeren'ny tompona andraikim-panjakana isatsokajiny azy ireo.